Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ary toy hatramin'ny alahady avy izao ilay hetsika ratoekarena China Exhibition Madagascar 300 mahery eo ireo trano eva sy orinasa izay mampiranty ny vokany misy ihany koa ny lobaran-dasy sy fifanakalozana samihafa mba hampiroboroboana ny fifandraisana eo amin'ny Chine sy ny firenena ty amin'ny ranomasimbe Indiana. Ambohi-pionan'ireo mpandraraha ara-toekarena avy any Chine sy avy amin'ny ranomasimbe Indiana ny eto amin'ny CCI Vato izay mikendry ny fanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fampivoarana ny firenena. Ny China Exhibition Madagascar no mikarakara ny hetsika miaraka amin'ny masivon'ny Chine eto Madagascar sy ny IDBM. Ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement no nisolo-tena ny filoham-pirenena nandritry ny lanonam-panokafana izay nitanterahana ny maraina teo. Hetsika mankehidera ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena sinoa sy Madagasikara zany. Misandrahaka amin'ny sehatra maro zany io endriky fiaraha-miasa io androany dia nahita endrika anankiray tsika eo amin'ny fanakalozana arabato amin'ny resaka lafiny toe-karena. Nahitatsika fa sehatra maro zany no hitatsika fa tokony ahafahantsika fiaraha-miasa amin'ny sinoa zany. Mahita androany ohatra zao sehatra teknôlôjia, fanamboarana tomobila, fiara, dia zavatra tsy nahazatra antsika taloha nefa misy resaka fitsaboana santé zay efa misy moa ny toeram-pitsaboana sinoa zay eny Mahitsy, misy eny Ambohibe, misy eny Samava, dia zavatra tokony ho atsaraina reny indrindra koa zany atao ahitarana amin'ny toerana hafa. Fa ny tena zava-dehibe afatra tiako tenena zany ny fifaneraserana eo amin'ny mpandraraha malagasy sy sinoa zany. Nanome ainga vao indray ny fiaraha-miasa teo amin'ny Chine sy Madagasikara ny fandalovan'ny filoham-pirenena Radonard Mampianina tany Chine ny volana martsa lasa teo raha nambara ny masivon'ny Madagasikara any Chine ary famatsim-bola samihafa no efa vita soni. Ny lehibe ny masivon'ny Chine eto Madagasikara kosa dia nanantitrantitra fa samba no nisy ny etika toy izao teto Madagasikara ary nideran'ny ezaka nataon'ny mpikarakara ny etika ny tenany. No tsy aivina fa mpiara-miombonantoka arabaratra voalohany any Madagasikara i Chine. Mba hanamorana ny fanondraran'ny malagasy entana makany Chine dia nisy ny tsy fandoavana aba ho an'ny 17 isanjato ny vokatra avy eto Madagasikara nanomboka ny taona 2014. Mahatratra 70 sy 300 tapitrisa dolara kosa ny famatsim-bolan'ny Chine ho an'ny Madagasikara raha ny enim-bolana voalohany ity taona ity no resahana. Maro ireo sehatra mampiranty ety amin'ny CCI Vato, etika izay misokatra ho any koa ho an'ny daolobe. Tongava maro nareo, 3 ariary ny fidirana. Mitohatra amin'ny alahady ho avy izao ity hetsika China Exhibition Madagascar andiany voalohany ity ary fantatra fa amin'ny septambra 2022 ny andiany faharoa.